izao vary an-tanety antehizam-bohitra amin'ny Solampy eto Ambovondra Manesy aty amin'ny faritra Boiny izao dia vary Ngahy Albertin. I Ngahy Albertin dia tantsapy ombonantoka amin'ny tetikasa prosol eo anivon'izay IZ. Izy dia anisan'ireo namakilay amin'ny fambolena vary an-tanety aty amin'ny faritra Boiny. Nanomboka tamin'ny taona 2024 no nanaovana ity vary an-tanety ity voalohany, ary hita fa somary tsy de narisika olo tamin'izay fotoana izay satria vaovao aty amin'ny faritra Boiny ny resaka vary an-tanety. Raha telo zahay no nanomboka azy tamin'izay fotoana izay. Raha aty amin'ny faritra Boiny, ny tanety dia azo lazaina malalaka, fa ny baiboina ny tanimbary ambany na antsoina ity hoe kapila vaky dia fa miatery. Nanomboka tamin'ny taona 2024 izay niara niasa tamin'ny tetikasa prosôly, dia izy nitondra an'io teknika io taty taminay. Namolaka tany Ngahy Albertin ka nanaraka ny dingana teknika fanatsarana sady fiarovana nofo tany izay nampianariny tetikasa prosôl. Nanao volo rakitra izy toy ny ambatry sy ny stylosantesy no amafisina tamin'ny jesipahatra ary mampifandimy voly hahalonaka ny tany. Na hita hoe tena hoe mbola manta be le tany dia ambolena stylosantesy aloha entina hagnamasaka an'le tany. Hita hoe fa mba mety hahazoana vokatra izy, afaka mamboly vary avy hatrany ianao fa mitondra jesipahatra bebe kokoa mba hahazoana vokatra. Dia rehefa miala io vary io rehefa avy fotoana mpivokarany dia ambolena voly avitra izy na lojy na antsoroko, amin'izay mahatonga anaka amin'ny teny hoe lojy na antsoroko, amin'izay mahazo tombony roa anao. Mahazo vokatra anao amin'ny lojy dia mba mahazo tombony koa le tany satria fatatsika ny lojy fa mandrakotra dia mba mitondra mamerina ny tsirony tany zay raha eo. Dia rehefa manarona tsara an'io tany io lojy io, tsy mila miasa tany ianao amin'ny fotoana manaraka satria voasarona tsara ny tany io dia afaka aby dia manatsaika avy hatrany ianao, fa mihena zany ny asa sy vola mivoaka aminao rehefa ohatra ka maharaka an'izay ianao. Ny mahatsara ny vary an-tanety koa dia izy afaka miatrika ny fiovan'ny toetrandro satria tsy voatery miandro ora-pahavaratra ny mpamboly dia fa afaka mamafy. Vary an-tanety zany afaka atsaika rehefa hita tsapa zao hoe fa tena hoe fa maina tanteraka ny tany, fa tsy tokony hoe hanamanto anazy mba hoe habobongolo an'le ambezim-bary zay tao ao, dia afaka atsaika le vary dia ao izy miandry ranon'orana. Raha vao mirotsaka ny orana dia mitsiry izy dia amin'izay mba azahoana vokatra mialoha kokoa sady afaka ambolena voly avitra rehefa avy eo. Raha ny vola tanety aty tsara ho marina fa ny fambolem-bary tanety dia azo atao manomboka ny volana Novambra, na dia mbola tsisy aza ny orana fa afaka atsaika dia miandry orana ao ny vary tanety, dia atonga ny orana dia mitsiry arak'izay izy. Ny ezaka rehetra fanatsarana nofo tany dia tsy maintsy arahana fomba isankanana ny fikaohandreka nofo tany izay vokatry ny tsy fahampiany hazo sy ny doro-tanety. Ka fomba iray iarovana azy ny famelana sombo-tany tsy asaina na bandonnery be manaraka tsipimira-habo na mitsivalana manaraka ny fandriny tany. Satria rehefa voasa io tany io dia noho izy mirirana raha ohatra ka tsy hisy fiarovana dia lasa kohindreka ny raha tany dia lasa miteraka lavadavaka eny anelanelan'ny tany dia mihasimba ny nofon'ny tany. Dia tsara zany mametraka an'izay sombo-tany tsy asaina izay. Tsongaina koa ny karazam-bary atao masom-boly rehefa manao vary an-tanety. Dia tsy voatery nefa rehefa karazam-bary dia mety atao amin'ny an-tanety, fa misy karazam-bary maromaro vitsivitsy azo ampiasaina amin'ny vary an-tanety. Raha tsy ilaza zao izay nampiasako zay zao hoe ohatra nerika 4, nerika 9, nerika 11, faux FIFA 182, B22. Ireo zany vary an-tanety efa nampiasaiko nanomboka tamin'ny taona 2024 zay, dia hita fa tena mety etỳ amin'ny faritra Boiny nerika 11. Dia nanapa-kevitra zao tamin'ny taona 2024 namokatra masom-boly ho an'ny vary an-tanety. Ary mazava ho azy fa ilaozana ny ketsa saritaka atao tsaika atao ratady ny vary hahamora ny fikarakarana sady hatsara ny vokatra.
atao linina izy atao amin'ny roapolo centimetatra eo ny ilanelany mba moramora am'izay raha ohatra ka mampiasa sarclese atao mifanelanelana mifanavazana azy ohatra hoe mamafy atsasaka hektara mitomboka amin'ny volana aty de afaka tapa-bolana manao ohatr'izay atao par étape zany fambolena anazy fa tsy aby de atao am'raha mba hisorohana mba havitana fangalana hidratsy. Tato anatin'ny taona vitsivitsy nanaovan'ny gahy Albertin ny vary an-tanety dia nitombo hatrany ary mihatsara ny vokatra azony, resy lahatra ny manodidina. Tena mamparisika tokoa raha ohatra ka jerena ny fitombon'ny vokatra amin'izao. Raha tamin'ny voalohany izy somary hita fa niosaosa dia amin'izao izy raha tsika mahita fa tena fa miha mitombo ny vokatra fa tena mamparisika ary na ny manodidina tena fa maro ny resy lahatra. Telo zay no ny antsehatra fa amin'izao itenenantsika zao efa nitombo ny anivoatra le izy fa misy any amin'ny 20 mahery zao zay ny manao vary an-tanety raha itony vohitra misy anay. Mampitombo sy manaparehaka masomboly vary an-tanety ankehitriny i Albertin satria betsaka ny tombontsoa azo amin'ny fambolena vary an-tanety. Ny tany azo ombiliam-bary an-tanety aty amin'ny faritra Boiny dia mbola malalaka. Ny karazam-bary mahatanty ny fiovantoetrandro. Be ny orana dia tsara ny vokatra, tsy ampy ny orana vokatra foana ny vary an-tanety ary haingana kokoa ka mahavonjy ny tantsaha amin'ny fotoanany maitso ahitra. Ny indro kely somary sarotra avelesan'izay ihany ny vary an-tanety. Zaingy efa manomboka aparehaka aty amin'ny faritra Boiny ankehitriny ny batteuse vohis tongotra.